faly miarabantsika rehetra ry mpiainoavana tafahoana amin'izao fandaharana manokana izao izay karakarain'ny fiampana fiainam-pianakaviana eo anivon'ny fiangonana advantista. Tafaraka eto isika mandritra ny 7 andro anaraka lohahevitra lehibe mitondra izao teny izao manao hoe mankalaza ny famoronana ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny tokantrano ary amin'ny sabata. Izany lohahevitra izany no iarahantsika mandinika mandritra izay 7 andro izay. Ary izany lohahevitra izany dia hoe tsika mifandimbindimby ao anatin'ny andro tsirairay angalantsika lohahevitra sy fiaraha-midinika. Faly mahita anao izay miaraka eto izay mivady, miarahaba anareo, miarahaba anao ry vadiko, miarahaba ihany koa antsika rehetra izay miaraka amin'izao fandaharana izao. Andeha ataontsika hofahofantarana ifampiarabana noho izao fandaharana izao. Miarahaba antsika rehetra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra androany dia hiara hivavaka isika ary aorianan'ny vavaka dia andre tantara anankiray isika izay ahafahantsika misintona ny lohahevitra lehibe androany. Ny lohahevitra androany dia hoe drafitr'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitro raha omenao anay izao fotoana izao ahafahanay miara-mianatra ny teninao, miara-mandalina ny fahamarinana avy ao amin'izany teny izany. Ko raha hanokatra ny teny izay dia mangataka ny fanahy izay nanolotra ny tsilotsaiana andreo mpanoratra mba ahafahanay mahazo ny tianao ambara. Ireo rehetra manaraka izao fandaharana izao anie dia handray fitahiana manokana ary handray koa fiadanam-po sy fiavoarana eo amin'ny fiaina-tokantranony. Irenay Andriamanitra omenao anay ny lelany efa mahay, itenenanay araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantarana fanambadiana tao an-jaridaina no tantara hisarihana ny saintsika amin'ity lohahevitra androany ity. Indray maraina, indray alahady dia nandeha nitsangatsangana tao an-jaridaina izay jaridaina ao amin'ny tanàna anankiray i Charlotte sy Mathieu. I Charlotte sy Mathieu dia mpivady izy ireo. Raha vao tafiditra tao amin'ny vavahady izy ireo dia nitsiky Mathieu ny teny hoe mampatsiahy an'sahan'ny zaridaina ny Edena ity toerana ity ry Charlotte. Tsy lehibe izy ity fa feno aina sy tsara tarehy. Niatokatoka Charlotte namaly azy no sady nitazana sy nankafy ireo voninkazo maro loko sy ireo legioma maniry manodidina azy ireo. Marina ny ianao izy, toa ny Adama sy Eva izany isika eto, makamamy mijery ny famoronana izay nataon'Andriamanitra. Rehefa nivezivezy tao an-jaridaina ry zareo dia nahatazana olon-droa efa antitra nikarakara fambolena voatabia. Ilay rangahy dia mamatotra tsirairay ireo voatabia amin'ny tsatoka ary ilay ramatoa kosa dia manondraka isaky ny fotony. Manahoana hoy ilay ramatoa nitsika sady nijery azy roa? Rose no anarako ary George no anaran'ny vadiko. Efa 20 taona izao nivadiana anay roa. Nampafantatra ny tenany ihany koa Charlotte sy Mathieu sady nanambara fa vao aingana izy roa no vita mariazy. Nitsiky Rose sady niteny hoe mahafinaritra izany ary niteny hoe fantatrareo ve fa ny tokantrano dia toy n'ity zaridaina ity, mila fikarakarana sy faharetana ary fitiavana mitojo mba hahatonga azy ho mafy orina sy ho tsara toy izao. Niatokatoka nga George namaly ny tenim-badiny no sady niteny hoe marina izany. Tahaka ny Adama sy Eva niara-niasa tao Edena izao sy Rose niara-niasa teto nandritry ny taona maro. Mafy kanefa izany mba hahatsara izao toerana izao. Fantatrao ve hoy Rose, Andriamanitra no nanao any Adama sy Eva ho mpiara-miasa sy hifanampy. Izany no niainanay sy George nandritry ny taona maro tato ary niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra dia ho afaka toy izany koa ny tokantranonareo roa. Nisaotra ireo mpivady antitra sy Charlotte sy Mathieu no sady nanohy ny fitsangatsanganany tao an-jaridaina. Nahita voninkazo raozy tsara tarehy namelana izy roa ka dia niato kely. Tsy naharitra Charlotte fa niteny tamin'ny Mathieu hoe hitanao ry Mathieu, ny tantaran'ny Adama sy Eva
dia tsy hoe tantara ny famoronana tamin'ny voalohany fotsiny namoronan'Andriamanitra azy, fa tantara nanahoan'Andriamanitra ihany koa, fa endrika sy toerana tokony hijoroan'ny fanambadiana ny tantaran'ny famoronana ny Damaseva. Ary koa tokantrano sambatra no nataon'Andriamanitra tamin'izany. Feno fitiavana, feno fanohanana ary manana tanjona iraisana ny tokantrano. Marina izany ry malala hoy Matieu, sady nanozongozona mafy sy nitazona ny tanan'ny Charlotte sady niteny izy hoe toa an'i Georges sy Rose dia hisafidy isika hanolikoly sy hikarakara ny tokantranontsika, hiara hiasa hampivelatra izany tokantrano izany, hampitombo hatrano ny fankatiavantsika tahaka ny nirian'Andriamanitra tany am-pamoronana. Rehefa nivoaka ny zaridaina izy roa dia tsapan'izy roa fa ny tokantrano na ny fanambadiana dia fanomezana sarobidy izay nomenan'ny tolotr'Andriamanitra natao hitarafana ny endrik'ilay mpahary, hifanolorana hatsaram-panahy, hifanolorana fitiavana, hifampikarakarana ary hifanohanana ihany koa. Ento koa ry hava-malala, hidrafitr'Andriamanitra voalohany amin'ny tokantrano dia ny sin'ny fampikarakarana, ny sin'ny fitiavana. Ny kanton'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara ho fantatsika rehetra fa mana ny alaliny sy ny velarany izany. Ny Isaia 5:5 dia andalan-teny anankiray ahafahantsika rehetra mijery ny mahasarobidy ny zavatra nataon'Andriamanitra. Isaia 5:5 ndeha hovakiana izany. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Hitantsika ao anatin'izay andalan-teny izay ry hava-malala fa ny fihevitr'Andriamanitra dia midadasika, tsy voafetra ny fisainantsika olombelona. Ary raha namorona ny voary rehetra izy, ny habakabaka, ny tany, ny rano, ny zava-maniry, ary koa ny olombelona, Damaseva izany, izay nataony tahaka ny endriny, dia entiny maneho ny ahalehiben'ny heriny izany. Izany olombelona izany, raha nataon'Andriamanitra dia meny endrika tahaka azy. Endrika izay hanana ny maha-Andriamanitra azy. Endrika tiany ampitaina ihany koa nefa hifandimby sy hiseho ao amin'ny taranaka mifandimby eo amin'ny olombelona. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia izao no voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Genesis 1:4 sy ny 17. Genesis 1:4 sy 17. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrikintsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ao anatin'izay andalan-teny izay niarahantsika namaky izay dia hitantsika ilay teny hoe andeha isika, milaza ny amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra izany. Ary raha nahary sy nikasa hary ny olombelona Andriamanitra dia nisy fifanakalozana natao, andeha isika. Izay teny izay dia milaza fa nisy fifanakalozana tao amin'ny maha-Andriamanitra, nisy fampiresahana tao amin'ny maha-Andriamanitra, izay ahafahantsika mitaratra izany fa tao amin'ny maha-Andriamanitra dia nisy fifandraisana. Ary io fifandraisana io no irian'Andriamanitra voalohany indrindra anjaka ao anatin'ny rafitry ny fanambadiana rehetra. Tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainan'ny olona izany fifandraisana izany. Nataon'Andriamanitra izany satria rehefa noharian'Andriamanitra tokoa mantsy ny zavatra rehetra, ny tany, ny habakabaka, ny tanomaina, ny hazo, ny biby, dia izao ny zavatra nisy rehefa nampandalovina teo amin'ny olona voalohany, ireo rehetrarehetra ireo dia
nahazo anarana tamin'ny olona voalohany fa saingy tsy nisy nanakory, tsy nisy nety taminy, tsy nisy ny fanaraka taminy. Dia hoy Andriamanitra ny teny izany, tsy tsara raha irery raha olombelona. Zay nadika ny baiboly protestanta hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Zany hoe nataon'Andriamanitra izany ao amin'ny maha olombelona ny ilana fifandraisana. Ary rehefa miresaka fifandraisana maha olombelona isika dia jereo tsara fa nataon'Andriamanitra tsy tamin'ny zavaboary hafa izany fa tao amin'ny zavaboary izay nalainy tao amin'ny maha olombelona. Tohizan'Andriamanitra io andalan-teny io amin'ilay hoe Genesis 2:7-20 laza ny amin'ny tsy mahatsara ny maha-irery dia ho tohizantsika ilay vaky teny. Andeha ho vakiana ange Genesis 2:7-20. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy ka dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Eo zany no zavatra misy. Nasian'Andriamanitra toy an'ilay izy vady sahaza ho azy. Zany hoe mitovy aminy, manana fifandraisana aminy. Rehefa vakintsika ny famoronana, rehefa vakintsika midika teny ombonana dia izao no voasoratra rehefa hamorona ny olona izy. Andeha isika hamorona olona araka ny endritsika manahaka antsika. Ny endrika zany dia tsy hidiketsika hevitra fa izay hita maso, fa lay hoe manahaka dia manambara zany ny toetra tao amin'ny olombelona izay noharian'Andriamanitra. Manahaka an'iza hozy izy, manahaka antsika. Andriamanitra nanana fifandraisana, ny maha-Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Manana fifandraisana izy ka afaka ny tenina na hoe andeha isika hamorona olona araka ny endritsika. Mazava izay teny izay. Fa ny olombelona ihany koa zany eto dia noharian'Andriamanitra hanana fifandraisana. Ary tsy nataony tamin'ny biby ny hanana ny fifandraisana fa nataony tamin'iza? Tamin'ny olona izay noforoniny sahaza ho an'ny olona. Rehefa vitan'Andriamanitra ny olona dia mazava ny teny hita ao anatin'ny baiboly. Rehefa hitan'Andriamanitra ny olona amin'ny Genesis 2:20 dia ny teny mazava ny olona manao hoe tsy hafa ity fa taolako avy amin'ny nofoko, nofo avy amin'ny nofoko. Rehefa vakintsika midika teny ombonana zay dia hoe hoy ny fanambarany azy ao, ty ahay mitovy amiko. Zany hoe ny olona ny foronon'Andriamanitra dia nataony mitovy zany fa tsy samy hafa. Misy fifandraisana izy ireo. Drafitr'Andriamanitra voalohany izany amin'ny tokantrano dia ny tokony isian'ny fifandraisana ao an-tokantrano. Zava-dehibe io fifandraisana io. Ary io fifandraisana io no irian'Andriamanitra ahery ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Tohizantsika ihany ny fanambarana sy ny fanazavana. Rehefa vitan'Andriamanitra ny olona dia misy tantara mampalahelo ao anatin'ny baiboly. Hitantsika ao amin'ny Genesis 3:7 milaza ny amin'ny fotoana manokana izay niovan'ny olombelona teo anatrehan'Andriamanitra. Andeha ho vakintsika kely zany Genesis 3:7-9. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitandreo vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry dia nanotazana ny vonika ny nanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Hitantsika ao anatin'izay teny izay fa nisy fihetsika nataon'ny olombelona izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra raha nahary azy dia izao ny fanambarana amin'ny Genesis 2:9-20 manao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo eo afovoan'ny saha izay fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ny hinanan'ny olona nefa izany. Nateo aza nefa izay fitsiky ny olombelona nanasaraka ny tenany tamin'Andriamanitra izay dia izao ny zavatra misy ao amin'ny andininy eo, andiny 9 amin'ny Genesis 3:7.
Vakiako ny anaran'i Jesosy. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro, ary lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Niala sy niafina tamin'Andriamanitra ny olona rehefa nanao fahadisoana. Ny fikasan'Andriamanitra nefa dia izao, isin'ny fifandraisana mandrakariva, mandrakizay eo amin'izy, eo amin'Andriamanitra sy ny olona samy eo. Ry hava-malala, eo amin'ny fiainantsika isanandro dia mety isin'ny fanolanana. Ao amin'ny tokantrano izany, eo amin'ny fiarahamonina izany. Ny fikasan'Andriamanitra dia ao anatin'ity teny fanambarana izay ambaran'i Jesosy teo amin'ny Jaona 7:10, 4:3 sy 5:30 ity. Jaona 7:10, 4:3 sy 5:30 ity. Io ny fikasan'Andriamanitra. Jaona 3:20, 4:30 sy 5:30. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoko ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankatia. Havana, eto am-pamarana dia tiako milaza amintsika fa zava-dehibe hatrany am-piandohana ny fifandraisana. Nisy teo amin'Andriamanitra telo izay iray izany, kanefa nafindran'Andriamanitra ihany koa teo amin'ny olona voalohany dia Adama sy Eva. Nafindran'Andriamanitra ihany koa amin'ny olona sy ny taranany izany. Izany fifandraisana izany dia irian'Andriamanitra hitohy mandrakariva, tsy ho tamin'izay fotoana izay ihany, fa hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Ka nidrafitr'Andriamanitra voalohany amin'ny fanambadiana izany, dia nisy ny fifandraisana lavorary sy tsara, tahaka ny an'ny Rose sy George, ary ny fanirian'ny Rose sy George ho an'ny Charlotte sy Mathieu. Irian'Andriamanitra ho an'izay ihany koa izany, ho ahy sy ho an'ny tokantranonao, ho an'ny tokantrano rehetra. Ka engan'ny Andriamanitra hitany tokantranontsika rehetra. Faranantsika ambavaka izao fotoana izao dia mirary soa antsika rehetra hitahian'Andriamanitra, ary ho amin'ny fotoana manaraka indray hivavaka isika. Isaorana ianao Andriamanitra no ny fahafahana aina natanteraka izay fotoana androany izay. Engany izany hitondra fampaherezana ho an'ny tokantrano tsirairay avy, hitondra fivelarana ho an'ny olona rehetra alalany izay tokony ho ataony sy tokony tsy ho ataony. Tompo, irinay ny tokantrano eto amin'ity firenenay ity dia mba ho tokantrano vanona, hivelaran'ny taranaka ho amin'ny fiainana tsaratsara hatrany. Mivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mametraka ny mandram-pionantsika rehetra indray. Mirary soa, samy tahian'Andriamanitra.